Inona no mety idiran'ilay aretina Ebola eto Madagasikara tsy manao ambanin-javatra ny fisorohana izany ny tompona indray mpanjakana fa dia mandray ny tandrifiny amin'ny fisorohana azy ity. Isany amin'izany ohatra ny fanaraha-maso akaiky ireo olona mifamezivezy any anivon'ny seranam-piaramanidina eny. Hatreto dia tsy misy ny trangana aretina Ebola eto Madagasikara ary tsy misy ny tokony atahorana hoy ny profesora Mamrandry lehibe ny Sampatra Ramsana ny arety mifindra eo anivon'ny hopitaly Bevelantanana. No marian'ity mpitsabo ity kosa nefa fa tsy misy fanafana ny aretina Ebola ary ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny mpandeha avy any amin'ny firenena ivelan'ny Madagasikara no fisorohana ambony indrindra. Na dia tsy mbola tonga eto Madagasikara nefa ity ivalana aretina ity dia ilaina ny fahamailon'ny rehetra hoy ny mpitsabo. Mora miparitaka mantsy ny aretina Ebola ary ny fikasohana amin'ny olona voan'izany no tena hifindrany. Fomba fifindrany rehefa mikasika raha na tsoraniko avy amin'io rehefa misy tsona hoe contact étroit zany miaraka amin'le olona marary dia mety mifindra nefa mety fomba mifindra ataontsika hoe indirect ihany koa le izy, mety mimpitipiti-drora, mety mimpinana hena ataontsika hoe hena tsy masaka tsara avy amin'le biby ohatra dia mety mamindra azy. Dia raha amin'izao hoe ahoana fiseho misy ohatran'ny olavoan'ny infection virale rehetra tovitovy ihany satria maladie virale le izy manavo be dia aveo visaka be dia mety misy fanantenana isan-karazany marary ny nofo mety marary ny tenda dia mety mivalana, mety mandoa, mety marary kibo zay hoe misy olona ataontsika hoe mety tsy mahatsiaro tena na mety koa hoe mety misy défaillance multiviscérale zany mety misy mandeha rano zany na hémorragie interne na externe dia izy asorohana tsara le izy dia mbola tsisy fitsaboana atao dia ny fanjakana efa mikarakara an'izay rehetra zany tokony tsisy dia hoe atahorantsika loatra amin'ilay izy. Fisorona voalohany mba tsy hiparitahan'ilay arety zany dia mila manantona toeram-pitsaboana farany zaingany ny olona iny satria ilay virus mora mifindra kely dikan'izay raha vao tsy voaray an-tanàna farany zaingana zany le olona dia mety hanaparitaka. Guinée-Bissau, Libéria, Nigeria ary Sierra Leone no firenena tena misy mitrangana aretina Ebola. Firenena maro Afrika no efa nanakatona ny sistaniny miaraka amin'ireo firenen'ireo ary nandray fepetra. Ho amin'ny Madagasikara, ankoatra ny fanaraha-maso ny fahatongavan'ny mpandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina dia anisan'ny tanterahan'ny ministeran'ny fahasalamana miaraka amin'ny OMS ny fametrahana ny ivon-toerana mandray an-tanàna ny marary raha sanatria misy ny tranga mampiahiahy.